katsaka amin'ny fotoana rehetra. Tsy nahitana tranga vaovao coronavirus hatramin'ny anyoro amin'ny 20 aprily 2021. Miamby valo kosa ireo olona vaovao sitrana. Mbola mijanona ho iraika amby 20 izany izao hatreto ireo olona tratran'ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara ka 980 amin'izy ireo no mbola tsaboina ary 210 no sitrana. Iverina isokatra ireo fiangonana FJKM manerana ny nosy. Io no tapaka androandro amin'ny 20 aprily nandritra ny fivorian'ny mpikambana ao amin'ny birao foibeny FJKM manoloana ny fanambarany fitondram-panjakana ny ampitsahatra amin'ny andalana ny fihibohana. Nanamafy anefa ny mpikambana fa ny fivoahan'ireo eglizy FJKM dia atao araka ny fepetra rehetra napetraka momba ny fiarovana ny tsiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Araka izany, dia nanambara ny birao foibe fa afaka manao fanampom-pivavahana ny fiangonana saingy tsy azo atao mihoatra ny 50 ny isan'ny mpiara-mivavaka. Ajaina avokoa ny fenitra ara-pahasalamana rehetra. Manao arivava, tsy mifandray tanana, melanelana ray metatra ny olona ary manasa tanana alohan'ny hidirana. No mafisina fa ny fotoana rehetra dia tsy maintsy mifarana amin'ny 2 ora tolakandro. Manomboka ny 13 aprily 2021 noferana ho amin'ny 3 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora alina ny fivezivezena ato anatin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ho an'ireo fiara lehibe ankoatra ireo izay nahazo fahazon-dalàna manokana. Izy ny toromarika manokana amin'ny fampiarana izany ho an'ireo mpitandro filaminana mitsirika amin'ireo vavalalana hiditra sy ny ato anatin'ny tanàna n'Antananarivo.